Aleloia! Mideray anareo mpanompon'i Jehovah, mideray ny anaran'i Jehovah, isaorana anie ny anaran'i Jehovah, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehana. Ivavakisika rainay izay ny an-danitra masina indrindra faly misaotra sy mankalazanao izahay ary te hiderany anaranao no ireo fitahiana soa izay nataonao taminay tsirairay avy. Misaotra ray malalo satria nombanay ianao ary nahatratra ity sabata manokana ity. Mamelany tsy famendreanay rehetra ary amasino izay tsirairay avy ary ingany izao sabata izao mba sabata hitondra fifaliana, fitahiana ho anay tsirairay avy ary ny fanainao masina ne no hitoetra aminay tsirairay avy ihany koa anenika amin'ny fomam-panahinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Fifaliana indray ry tanora malala, ry fiangonana malala no hiarabanantsika nahitratran'izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao. 20 martsa 2024 dia andro manokana satria andro natokana ho an'ny tanora izany. Andro maneran-tany natokana ho an'ny tanora. Ka ny lohahevitra izay nentana tamin'ity taona ity amin'ity androany ity dia manao hoe fiombonana miasa. Ny firariana androany dia mba natateraka izany lohahevitra lehibe izany isika ka hiara-iombona miasa tokoa na ny fiangonana, na ny tanora, na ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana mba natanteraka izany lohahevitra manan-danja be izany. Tahaka nataon'i Jesosy dia hanao hetsika fangoram-po isika, hanao hetsika isan-karazana izay mampiseho izany fiombonana miasa izany. Rary sabata feno fifaliana ho antsika tsirairay. Miaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Efesiana 5:1-9.
izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raharato ny andro azo anaovantshoa fa ratsy izao fiainana izao. Hotaina ny teny rehefa avy azavaina amintsika. Amen. Izao dia hiaraka pilefitra ny lohalikitsika isika hivavaka manoalika. Vavaka isika. Andriamanitra rainay tsara masina indrindra izay ny an-danitro. Dia raha laza saotra voninahitra no atolotra ianao noho ny fitahianao taminay tsirairay avy ka mbola tratra ity sabata manokana ity izahay. Saotranao ihany koa satria mbola velonay natrapamonjena izahay. Ankehitriny nefa dia mampilefitra ny lohalika ihany koa izahay eo anoloan'ny seza fiandriananao mitalao famondram-po sy fiantrana avy aminao noho ireo tsy fahatanterahana rehetra noho ireo tsy famendrenay. Ingane mba ho voavela heloka ny tsirairay avy aminay amin'ity sabata ity. Mba ho voavela heloka ny ankohonana, ny fiangonana ary indrindrandrindra ny tanora ihany koa dia mba ho tanora voavela heloka amin'izao fotoana izao. Amin'ity sabata ity dia manana tolombavaka manokana izahay amin'izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao mba ho tahiana amin'ny fomba manokana ny tanora rehetra manerana an'izao tontolo izao indrindra eto amin'ity toerana misy anay ity. Hita manokana azy ireo ianao ary ity lohahevitra izay hitondrana izao fankalazana izao fiombonana miasa dia mba hiombona tokoa ny tanora rehetra, hiray fo, hiray saina amin'ny zavatra rehetra izay atao, mba hamirapiratra ny fifankatiavana, mba ho hitan'ny olona rehetra fa mpianatra ao izahay. Tononona ihany koa izany vavaka izany ho an'ireo namanay izay any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy, hita manokana hijery ny tanora rehetra nenao. Tononona ihany koa izany vavaka izany ho an'ity firenena ity mba ho ambinina sy ho tahiana amin'ny fomba manokana ihany koa izany. Ary ny fotoana rehetra izay tanterahana amin'ity sabata ity, naiza naiza hivoriana hiantsona ny anaranao dia mba ho eo anivonay mandrakariva ianao. Tononona sy angatahana ary irina amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany ny vavaka. Amen. Izao dia tonga eo amin'ny fanentanana ny amin'ny famerenana indray ny ampafolony sy ny fanatitra isika. Mialohan'izany dia omeko sekondra vitsy isika mba hanomana izany ho eny am-pelantanantsika ka vonona hanolotra izany ho amin'ity sabata ity. Rehefa izay dia andao nao vavaka mangina isika ho fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny ka mbola ahafahantsika manolotra indray ho fanompoana azy amin'ity sabata ity. Amen. Tantara anankiray no entiko amintsika hisarihana ny saintsika ny amin'ny tokony hanaovantsika ho vaindondra raha ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Tantaran'ny lova no entiko amintsika. Lova dia tovovavy kely anankiray. Rehefa mandeha miasa sy mianatra izy isan'andro dia misy mpangataka eo ivelany eo amin'ny vavahady izay misy azy. Ary tamin'ny voalohany dia nanome an'ity sahirana ity i lova. Rehefa nandeha nefa fotoana hitany eo isan'andro dia nanomboka sorena izy ka tsy te hanome intsony ary lasa niteraka ngidy tao anatiny ny fahitana an'ity mahantra anankiray izay mangataka aminy isaky mivoaka ny trano ity izy.
Mivavaka izy indray hariva hoe Andriamanitro, raha sitrakao a dia mba aza vela mijoro eo intsony io ramatoa io a, fa tena mandreraka anao izy izy efa name aho taloha dia mandreraka aho fa lasa zatra mangataka izy. Rehefa natory izy nandritry ny alina dia nisy feo mibitsika tao anatiny, miteny hoe lova, tsy vola ihany no angatan'Andriamanitra aminao fa ny tenanao sy ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Taitra tampoka izy tamin'io fotoana io ary tsarony fa tena marina tokoa izany. Mitaky zavatra lavidavitra kokoa noho ny vola kay ny fanampiana ny hafa dia ny fanolorana ny tena sy ny momba rehetra ahafahana manampy. Mety tsy fananam-bola no nahatonga ny lova ho kamo hanome satria efa nanome izy taloha ary tsy manana vola ho atolotra intsony angamba. Fa teo dia tsarony fa ay tsy vola ihany fa izay zavatra rehetra ny tena manontolo dia azo atolotra ho an'ny hafa avokoa izany. Rehefa nivoaka izy ny maraina an'io dia sady nitsikitsiky no niarahaba ary hitany fa niova ny endrik'ilay nangataka ary tonga faly toa azy ihany koa. Ny hafatra tiana ampitaina amintsika dia izao, ry tanora namako, tsy voatery ny vola ihany no azontsika ho atolotra ho an'Andriamanitra amin'ny fanompiana ireo manodidina antsika, fa ny tenantsika sy momba antsika manontolo mihitsy. Izao manko ny tenin'Andriamanitra, Romanina 12:2 izay efa haintsika loatra fa tiana ny manamafy izany amin'ity sabaty ity. Romanina 12:2 mivaky toy izao ny teny aminaran'i Jesosy: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra mba ho atolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fampom-panahy mety ataonareo izany. Amin'ity sabaty ity dia ndao hanolotra izay azontsika atao hanampiana ny hafa isika. Izay rehetra mety hananantsika, mety ny volantsika ndao atolotra ho an'Andriamanitra. Mety ny fotoanantsika, mety ny momba antsika ray manontolo dia ndao atolotra ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ho amin'ny fanompona anazy sy ho amin'ny fanompona ireo manodidina antsika. Andriamanitra hitantsika tsiraray avy hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'izany afatra nomenao izany. Ankehitriny dia hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony ho anao izahay amboary ny toe-tsainay amin'ny fanolorana izany, ka mba tsy ny vola ihany no atolotray manomboka androany fa ny momba anay manontolo izay rehetra nananay dia ho zarainay amin'ny hafa ary indrindrandrindra hoentinay amin'ny tana sy anohanana izao asanao izao. Dia hita ny tsiraray avy aminay anenao, tononona amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen.
Fifaliana ho andray no mitafa amintsika ankizy, amintsika tanora amin'ity androany ity. Manana hafatra manokana ho antsika ankizy Andriamanitra androany. Dia mitondra lohateny hoe io kely io ve dia mba ampy? Mialohan'izany nefa dia izao, andao mba hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra renay eo, mankasitraka ny amin'izao fotoana mamy izay atolotra ao ho anay izao. Raha iain'ny feonao izahay, dia mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Io ve dia mba ampy? Izany indray no entina hisarihana ny saintsika ankizy amin'ity androany ity. Fantatsika tsara fa andro maneran-tany ho an'ny tanora momba ny asa fanaova-tsoa na ny Global Youth Day amin'izao androany izao. Ka izay indrindra no lohahevitra hoentina amintsika androany. Indray andro raha ankizy dia nisy olona marobe, ny tanjozotra, vahoaka marobe manaraka lehilahy anankiray. Dia tsy iza zany fa i Jesosy. Be da be ireo olona ireo satria mahery ny 5,000 ny isan'izy ireo. Rehefa nanaraka an'i Jesosy ireto olona ireto, dia tena liana tokoa ny haino fampianaran'i Jesosy. Rehefa nandeha nefa ny fotoana, nandeha ny lera, dia nanomboka nitomany ny zaza. Nanomboka tsy nahazo aina intsony ny tanora, fa nisinina ary. Manana olana ireto vahoaka ireto. Nona izy ireo. Ary manomboka ohatry nefa tsy tady tsy dia hifantoka intsony. Tamin'izay indrindra no tsikaritry ny mpianatry Jesosy izany. No tsikaritry Jesosy izany. Ary nantany tena mihitsy ny mpianatry Jesosy anankiray antsoina hoe Filipo tamin'izay hoe aiza reny mety ahita vola hividanana sakafo an'ireto olona ireto e? Na mahita vola be ary dia mety tsy ahita sakafo an'izy ireto. Tamin'izay indrindra no nisy mpianatry Jesosy anankiray. Nahita tovolahy kely anankiray tao anatin'ireo vahoaka maro be. Nanana sakafo. Ary rehefa nanantona ity tovolahy ity André dia rehefa nijerena sakafo tany aminazy, dia sakafo ampy anazy mandritra ny andro anankiray. Nisy mofo 5 sy hazan-drano 2 tany amin'ity tovolahy kely ity. Rehefa nasainy André nanantona ity tovolahy kely ity, dia mba mety ho azontsika an-tsaina ve hoe inona reny tao an-tsain'ity tovolahy ity e? Ndonge mba eritrereto hoe raha nontaniana izany ity tovolahy kely ity, ka tenenina hoe afaka zarainao ve ny sakafonao? Dia mety teny izy hoe sakafoko anary ery ity ka. Na hoe nona be za. Sady izao, io koa ve dia mba ampy? Kanefa ry ankizy malala, ry tanora malala, tsy izany navalin'ity tovolahy kely ity. Fa nomeny an'i Jesosy ilay sakafo kely tany aminy, ary nomeny tamin'ny fo izany. Nitsiky Jesosy. Ary nanomboka namaky sy ny zara ity mofo ity Jesosy. Zavatra nahagaga dia izao. Nahazo daholo ny olona rehetrarehetra hatramin'ny kely hatramin'ny lehibe, ary tsy vita amin'ny nahazo fotsiny, fa voky, tena voky ireto olona marobe ireto. Ary ny zavatra mahagaga faharoa dia izao. Nisy ambiny 12 sy bika ilay mofo 5 sy hazan-drano 2 izay tany amin'ity tovolahy kely ity. Ry ankizy malala, ry tanora malala. Andriamanitra dia tsy mijery ny habetsaky ny zavatra omenao, fa ny fonao manome azy no zava-dehibe. Dia izao ihany koa, na dia fihetsika kely tao bitika aza no aseho anao, dia izao mety ho lasa hanova zavatra lehibe izany. Ary ny farany dia izao, ny fizarana izay ataonao, ny fizarana izay ataontsika dia mety afaka hanampy olona tena maro tsy takatry ny saintsika. Ny feny dia izao, raha manana zavatra ianao, raha afaka manome ianao dia izao, omeo am-pifaliana sy omeo am-pitiavana izany, fa Andriamanitra dia afaka manao zavatra mahagaga amin'ny alalan'iny zavatra eritreretintsika hoe kely dia kely iny. Mety hoe sakafo kely, mety hoe zavatra kely raha ny fiheverantsika izany, mety hoe fotoana kely anampitsika olona eny an-dalana eny, na eny amin'ny fiarahamonina eny izany,
na koa mety hoe fikarakarana eritreretintsika hoe kely afaka ataontsika amin'ny olona manana tsy fahasalamana na manana olana eo amin'ny fiainana izany. Ry ankizy malala, ry tanora malala, ny zavatra kely ataonao dia afaka ovain'Andriamanitra ho tonga zavatra lehibe mahakasika fiainan'olona maro. Ny toko fiandeny izay ho ampita amintsika androany dia ao amin'ny Koritiana 2:7 andiny 7 tapany 2. Koritiana 2:7 andiny 7 tapany 2. Tenga ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Tianao ve no tian'Andriamanitra amin'ity androany ity? Mino fa tianao izany. Andeha isika hanome am-pifaliana. Andeha isika hiasa am-pifaliana. Fa izany no tiana sy sitrak'Andriamanitra. Amin'ity andro maneran-tany ho an'ny tanora ity dia andao hiara hiasa, hiara miombon'asa isika. Ka ometsika izay fahafahana afaka ataontsika ary ho ataontsika am-pifaliana izany rehetra izany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra ny amin'ny hafatra mamy izay atolotra ao. Ampio ny ankizy, ny tanora rehetra, tsy amin'ity androany ity ihany, fa eo amin'ny fiainany rehetra mba hizatra hanome am-pifaliana sy am-pitiavana satria izany no tianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana no iarabananao natratra izao sabata manokana andro maneran-tany ho an'ny tanora izao izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fiombonana miasa ny tian'Andriamanitra amin'isay amin'ity androany ity dia izao hanao ny asa hanampy ireo olona izay sahirana manodidina anao any amin'ny toerana izay misy anao rehetra any. Tiako ny maritra vetivety ilay hoe ahoana ity hoe fiombonana miasa ity. Ilay fiombonana miasa dia izao tsy mijanona miresaka fotsiny izy io na finoana fa miseho amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro mihitsiny. Ny fotoana tahaka izao zany dia fotoana fanararaotra ho fanazarana antsika amin'izany asa fanasoavana izany. Ilay fiombonana miasa koa dia ity hoe fitiavana miampy finoana ary miampy ny any hoe asa. Rehefa manao ny asa zany ianao rehefa tsisy fitiavana io dia zava-poana. Noho izany miasa ianao ataovy am-pitiavana izany ary ataovy ampinoana ihany koa. Raha tsorina zany dia izao ny fiombonana miasa tsy teny fotsiny fa asa hita maso. Alohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ankehitriny dia hiain'ny teninao izahay. Misaotra tompo malalo satria fotoana manokana izany ifandraisanay aminao ary hiainonay ny teninao. Mangataka ny fanahinao izay Andriamanitra mba hampitoerinao
aminay tsiraray avy ahafahanay mandray izany teninao izany ary mba hanovanay tanteraka anay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Toko sy andiny manokana no nifidintsika tamin'ity androany ity ao amin'ny Efesianina toko 5 ny 9:12 izay efa nivakiany namantsika teo. Efesianina toko 5 ka ny 9:9 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ka araraoty izao andro anaovatsoa izao fa ratsy ny fiainana. Araraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Teny manokana natao atsika izany, indrindra amin'izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao. Andeha omentsika lohateny manokana ity fampaherezana androany ity dia le hoe araraoty ny andro azo anaovatsoa. Indray mandeha nisy lehilahy iray nandeha teny an-dalana, nahita antom-panahy lehilahy antitra nianjery izy. Rehefa nandalo an'izany izy dia nijery fotsiny fa tsy nanampy. Io izy tao am-pony tamin'izay fotoana izay hoe rehefa miverinao dia hanampy ity lehilahy ity. Tamin'izay fotoana izay maika dia maika izy. Fa noho ny niverina ity lehilahy anankiray ity dia izao, tsy teo tsony ilay lehilahy antom-panahy. Mety hoe nisy olona tonga teo dia nanampy an'ilay lehilahy. Mety ihany koa hoe tsy haitsika, mety efa nialaina. Fa tamin'izay ity lehilahy ity nahatsapa hoe misy fotoana azo anaovana soa fa tsy miandry atsika izany. Tsy miandry fotoana izany ry havana malala. Izao no tadidio. Ny soa tsy atao an'io dia mety tsy ho vita intsony rapitso. Averiko indray. Ny soa izay tsy ataonao an'io dia mety tsy ho vita intsony izany rapitso. Noho izany dia izao aza mangatakandro an'io fotoana anananao andao hanao soa amin'ny olona rehetra izay afaka anatanterantsika izany. Ny fizarana voalohany dia izao hoe araraoty ny andro. Fa maninona no araraotintsika izany andro izany? Satria voafetra ny andro, voafetra ny fotoana. Ny Baiboly tsy milaza hoe miandry ny andro, fa hoe araraoty ny andro. Midika izany fa zao, misy fotoana nomen'Andriamanitra antsika fa tsy maharitra mandrakizay izany fotoana izany. Ny andro dia mandalo aingana. Ary fantatsika an'izany amin'izao fotoana izao. Tena vetivety foana dia tonga ny herinandro, volana, taona, tapitra izany. Ny andro dia tsy azo averina intsony. Izany hoe tsy tahaka any amin'ny filma izay hitantsika hoe misy replay, tsisy an'izany. Rehefa lasa dia lasa. Noho izany araraoty ny anio. Ny famarinana lehibe tsara ho fantatsika dia izao. Ny omaly lasa, ny rapitso tsy azo antoka fa ny anio no azontsika ampiasaina. Ry havana malala, araraoty ny fotoana. Ny manaraka dia izao hoe araka ny toko sy andininy ao amin'ny Efesianina toko 5 ka ny 9:12 tao raha nijerevantsika hoe ka araraoty ny fotoana azo anaovan-tsoa. Inona ilay soa izay tokony ho ataontsika? Misy antso manokana eto hoe araraoty ny azo anaovan-tsoa. Tsy hoe araraotina fotsiny izany andro izany, fa araraotina amin'ny alalan'ny fanaovana asa tsara, fanaovana asa soa. Inona izany soa azontsika atao? Mety hoe fanampiana ny hafa izany, amin'ny alalan'ny fampaherezana ireo olona kivy, amin'ny alalan'ny fanampiana ireo sahirana, amin'ny alalan'ny fitenena zavatra tsara. Izany hoe aoka hiteny ny fahasoavana mandrakariva isika. Efa zavatra ampy izany azontsika atao ho an'ireo olona izay manodidina, izany ny atao hoe fanampiana ny hafa. Inona ihany koa ny azontsika atao, ny soa azontsika atao raha eo amin'ny lafin'ny resaka fanompoana an'Andriamanitra dia izao. Fotoana an'io izay tokony anaovantsika soa. Andao azoto hivavaka isika. Andao azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Andao hiezaka hanao sitrapony isika.
misy mifanitsiana zay tokony ataontsika eo amin'ny fiainana andavanandro, mila miala amin'ireo ratsy zay fanaontsika isika. Zany fotoana zany mila araraotsika amin'izao andro rehefa farany izao. Ny fanontaniana mipetraka dia ty hoe misy soa ve nataonao teo amin'ny lasa? Misy soa ve efa nataonao androany? Fa ny ten'Andriamanitra dia mampirisika antsika amin'ity androany ity hoe andao hanao ny asa soa itsika. Ny fahatelo farany dia ty hoe satria raraotona izao fotoana izao, fa manina no raraotona araka ny efa voalazany ten'Andriamanitra teo hoe efa miha ratsy izao fiainana izao. Zany hoe misy zavatra araraotsika zany, misy zavatra maika zany ao, nahoana no tsy maintsy araraotona satria ratsy ity fiainana izay efa lalovantsika amin'izao fotoana izao. Midika izany fa feno fahotana sy fakapanana fotoana iainantsika ary havana malala. Mora very lalana ny olona, ka izany tokony hanararaotantsika amin'ny fotoana. Amin'izao andro ratsy izao, mety ho very fotoana amin'ny zavatra tsy mahasoa itsika. Izany no fotoana tokony hanararaotantsika amin'izao fotoana izao. Ny fahavalo dia miezaka mandrakariva mandrava ny paikadintsika isan'andro isan'andro. Miezaka ny fahavalo mampandany ny fotoana zay ananantsika eo am-pelantanana, ohatra hoe mbola tanora loatra ahy, rehefa somary efa lehibebe zay vao afaka anao ny asa soa. Mety hoe mbola misy fotoana ananantsika lavalava dia miandry tahaka n'ilay lehilahy izay nitantaraintsika tany am-boalohany, rehefa avy eo dia anampy azy andao anitsy ny fomba fiainana isika tsiraray avy. Ry namako, te hampahery anao ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity hoe anio ny fotoana manokana azontsika anaovana ny asa soa. Na dia nandany fotoana azy ianao taloha tsy nanao soa araka ny tokony ho izy, na koa hoe niala tamin'ny fikasan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra tadideo, fa mbola misy ny fotoana ho anao anio. Ny afatra ho anao amin'ity androany ity dia izao: aza mijery ny lasa izay tsy naoby, fa ampiasao ny andronao izay misy anio. Ry havana malala, ny fotoana dia fanomezana manokana, ny fotoana dia azontsika anaovana ny soa rehetra, adidy maro isan-karazany, ary ny andro anio dia fotoana afaka hanatanterantsika izany. Isaorantsika ireo mpitantana asa, ireo foibe maneran-tany nanokana fotoana tahaka izao afaka hanazatra antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, hanatanterana izany asa soa izany. Koa izany dia izao, noho izany dia izao, raha misy olona tokony hampahirezana, ataovy anio izany. Raha misy fahotana tokony hialantsika, anio hialao izany. Raha misy dingana makany amin'Andriamanitra tokony hanampanao hevitra, anio no afaka hanatanterantsika izany. Satria mety tsy ho azonao antoka ny apitso, ny ho avy rehetrarehetra, fa anio no fotoana zay omen'Andriamanitra manokana anao. Ny tompo anie hitanao manokana ary hanomboka hanapa-kevitra ianao hanatanteraka izany asa soa izany araka ny ten'Andriamanitra, araraoty ny azo anaovantsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Amen. Mivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay nomenao ny teninao tamin'ity androany ity. Misaotra satria nanome antso manokana ho anay ianao fa tokony hanararaotra ny fotoana izay afaka anaovanay soa. Tompo Rainay Masino, mamelany sy famendrehanay ny amin'ireo tsy fanaovanay izany sitraponao izany tao amin'ny lasa. Koa mangataka aminao izay ankehitriny, ny fanahinao anetsika anay tsiraray avy, ahafahanay manararaotra ny fotoana izay nomenao anay, ary ampio izay mba hanao soa amin'ny olona rehetra. Ampio izahay mba ahafahanay manao izany asa izay nanirahanao anay izany. Tompo Rainay Masino,
taio ity mpanomponao izay miaino ny teninao ity enga ny fanapa-kevitra izay noraisiny mba aharitra mandra-pahatonganao eny amin'ny rao an-lanitra. Ny fitahinao sy ny fahasoavanao ane ho aminay tsirary avy fa tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.